Araka ny fanampahafantarana Omaly Denis ny fiombonam-bavaka no tanterahana tetsy amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga androany ho fankahirezana ny mpitandrina lala Rasendrasina sy ny fianakaviany. Nandritra io fotoana io ihany koa moa no nanaovy ny mpitandrina lala Rasendrasina fijoroana vavolombelona. Ho fanohanana ny pastora Rasendrasina lala dia nietsika ireo mpitandrina sy mpianatra ho mpitandrina io tolakandro tamin'ny alalan'ny fikarakarana fiombonam-bavaka ho fankahirezana ny filohan'ny FJKM izay nokarakaraina tetsy amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga io tolakandro. Fotoana nahafahan'ny pastora Rasendrasina lala nijoro vavolombelona sy nanao tatitra ny zavanitranga manoloana ireo mpiara-miasa aminy. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa manaraka akaikin'ny fanadihadiana mikasika ity raharaha-fanafiana ity ny FJKM sy ireo fiangonana telo mivondrona ao anivon'ny FFKM. Namarina ity fotoam-bavaka ny tanterana tetsy amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ity ny fivoriana teo amin'ireo mpikambana ao anivon'ny FJKM Foibe. Mbola tsy nisy aloha ny resaka ny pika fa nampanantena kosa ireo tompona andraikitra ny hamoaka fehi-kevitra aorian'izao fivoriana izao.